tsena nambo manarina ny savoritaka ireo mpivarotra ny esorina tamin'ny toerany. Lalana Anospatrana mivoaka ny Anosbe mijanona ao Antsanefitra ny fitarana amponiny. Flora Joel i Madagasikara mihitsy no tsogainy hoy Emile Ratefina Nahary. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray ny tsidiako sy arabakanao amin'ity ariva ny talata 20 Oktobra taona 2024 ity tonga sondrianao atao anatin'ny famparalam-baovao ny fetalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka narahitsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia ny savorovoro ireo mpivarotra etsy amin'ny tsena nambo manarina androany no nataony lehibe ny tsena iray. Misy matsy ny didiko lehibe nataony ity lehibe ny tsena ity araka nambaran'ireo mpivarotra ny antsiprian izay avetrany ary eo amin'ny sary sy rindratsara ny toky raha marola. Ny savoritaka ireo mpivarotra ny esorina tamin'ny toerany izay nivarotra teo aloha ny tsena nambo manarina. Raha ny fanazavan'izy ireo dia efatra ny amboalohany vao vita mihitsy ity tsena ity no efa nifanaraka tamin'ny tompona andraikitra izy ireo fa afaka mivarotra eto amin'ity toerana ity. Akory nefa ny fahatairana sy ny atezeran'ireo mpivarotra raha naheno ny fanapahan-kevitra ny raisiny lehibe ny tsena vaovao. Efa petraka amin'ny lehibe an-tsena ny andraikitra amin'ny tsena dia tokony lehibe an-tsena ihany zany mamahany olana eto fa tsy mandeha mitady ambaratonga hafa izy dia efa makao zay angataka iresaka aminazy tsy avelany iresaka antaniny izy inona ara ny antony ambaratonga maefa ozy izy ny any amin'ny lapa ny tompona antoka amin'ny tsena dia zao ara no izy aleo zay anao taratasy alefanay any amin'ny lapa rehefa tsy manana fifehezana na ianao satria ianao mena ambany mena zay koa mbola mena ambaninao koa zany zay napetraka iray amandreny ianao mba mitolona ao anay zay majinika zay nona zay mitady fivelomana fa tsy andeha angalatra sy ivaro lava akory ny olona fa tsy maintsy tokony hipetraka eo amin'ny toerana ivarotana mangataka fotsiny zay ray metatra miala amin'ny rindrina raha misy projet ampanjakana zany na projet any lehibe an-tsena amin'io tsena ivarotana io dia tsy mampaninona anay ny miemitra kely ray metatra fa raha mbola mpivarotra kosa nalany eo dia mpivarotra koa ny solo sy asiana tompo sy ala etsy andrefany etsy amoron'ny arabe amoron'ny posta amoron'ny dispensaire eo amin'ny tsangam-bato tsy miala fa zay amin'ity kosa ny alana tia nefa ny tena tsena fa eny misy an'ireo zavatra teneniko aminareo reo 12 taona navitany io ny efa teto zay tsisy nanozongozona teo amin'ny taonanay fa vao tonga io lehibe an-tsena io dia lasa mandefa didijadona manao teny tsy valiana manao vaindra latsimba maharary manao tsindrifa lava tsy ekenay zany tsy ekeny mivarotra mbo manarina rehetra ray manontolo zany zavatra zany tompo tsy mifanadiovana ny tanàna akory ny ratsy fa ny fanesorana ireo mpivarotra tsy miaraka amin'ny fepetra mifanaraka amin'izany. Hatreto tokoa mantsy dia tena talenta ny tompona andraikitra voalohany eto Antananarivo renivohitra no manao didiko lehibe tahaka izao. Firifiry moa ireo manarina ny fiainany noho ny krizin'ny Covid-19 saingy entsika sy fanapotehana fananan'olona no nataony be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy. Eo izay vaovaony sosialy izay hatrany dia mampiteny moana ny faratsindalana etsy Anospatrana miaza ny Anosbe iny amin'izao fotoana izao. Dibotra ny tanteraka lalana ary zara raha misy azo andehanana voalatsaka kely ny orana teto andrenivohitra. Nanao ny angom-baovao mikasika izay indrindra ary Njavandrima efa sy Mateo Prince. Vahoaka sy mpampiasa lalana maro no mivezivezy eto amin'ity lalana mampitohy any Anosbe sy Anospatrana ity natrany 5 no ahafantarany maro azy. Toy izao anefa ny aratsy ny lalana. Vao indray andro monja no nilatsaka ny orana dia tahaka izao ny fijalian'ny mponina ety an-toerana. Dibo-drano mandrevo ny fotaka zara raha misy andehanana. Tsy ireo mpampiasa lalana ihany anefa no misedra ny voka-dratsy ateraka izany fa indrindra ireo mponina sy mpivarotra eny amin'ny manodidina. Io aloha efa ela zany simba le lalana dia tsy maintsy misy efehany foana io na amin'ny fivoahana ny trano na amin'ny resaka arabola ny fidiran'ny vola ity tena mijaly be mponina taraina daholo manodidina hoe mandreraka na fofona na ny anina lasa mandreraka be amin'le fiainana ety mihitsy zany ny ty lalana ratsy be sy potika ety amin'ny faritra Anospatrana ity. Nanomboka teo amin'ny efa 3 taona teo angaman'izay no simba le lalana dia tsisy mikitika tsisy nanamboatra tsony dia vao mainka mesimba dia io nefa rano io sisa tsisy raisina tsony io mandreraka be na mijery azy ary mba tsy tenenako mihitsy hoe maharikoriko. Indraindray tafakatra ty ambony aty fois 2 an'izao hitanareo zao ina fampitehana mpianatra kely reny tena mijaly loloavana miala avany amin'ny misy azy ihany tena mijaly be mihitsy zany aty amin'izao.
rehefa tsy fotaka io dia vovoka dia aretina foana zany ny azony olona ety amin'ny zava-misy ohatr'izao ka miangavanareo fitondram-panjakana mba atao faran'izay aingana efa ela zay na amboarina fa io mbola io ihany izy efa nanomboka tamin'ny janvier tany misy mandrefindrefy eo dia misy nandrefindrefindray zao teo fa tsy mbola misy mikitika izy fa io foana hitanareo io efa ela izy ny tsisy nanamboatra dia ny olona zany nenaina daholo rehefa avy ohatr'izao ny orana nefa hita hoe be tabiany mampiasa an'ity lalan'ity fa tsy hoe vitsivitsy akory na tompon-tany na vahiny mampiasa an'ity lalan'ity daholo zao izy aloha mbola azo ifina ihany fa rehefa tena avy be ny orana tsy misy hevitra tsony fa tonga dia hatraty amin'ny lohalika ny rano rehefa avy zany ny orana dia mijaly be mihitsy zay amin'ity lalan'ity nefa zay mivarotra tsy malafo mahitsy satria ilay lalana ratsy tena ratsy dia mba mangataka ny fitondram-panjakana zany zay mba amboatra an'ilay lalana fa tena mijaly tanteraka izay misafosafo amin'iny amboniny mihitsiny ny rano rehefa tena avy be ny orana satria sady tsisy kanal vaty tsisy kanal vaty fa dia zista hoe tonga dia iny dia ohatr'izao foana hatramin'ny maloto ara tonga amin'ity ampovoan'ny arabe rehetrarehetra ity satria tena ranam-balahana mihitsy hoe izao fitenenana aloha zany le fiarahamonina ety rehefa miakatra ohatr'izao zany le rano dia be da be mihitsy le zavatra ratsy ety satria misy fotoana zao misy manary maloto amin'io lalana ratsy io zany dia rehefa miakatra io rano io zany dia mipokatra izao moa ny andro dia lasa manino izy teo lasa mamofona dia io nefa ny isaky ny avy orana zany mataonataona rehefa isa-taona isaky vanim-potoana fahavaratra dia ohatr'izao foana ankoatra ny faharatsian-dalana anisan'ny mampitaraina ireo mponina ety amin'ny manodidina ihany koa ny trangana tsy fandriampahalemana izay miseho isan'andro isan'andro raha ny fanazavana trano mantsy dia tsy misy mandeha avokoa ireo andron-jiro manazava ity lalana ity rehefa manomboka mody masoandro iny manjakazaka tanteraka araka izany ny asa fanendana sy ny sito mahery ka anaovan'ireo mponina antso avy ihany koa vao ny asa fanaovan-gazety indray dia totosa androany tetsy Antanimena ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety teo aloha sy ny filoha vaovao tsy ampiovany tolona efa natao hatramin'izay zany hoy Gérard Rakotonirina dia ny fiarovana ny mpanao gazety sy ny tontolony njavandre maefa sy Mathieu Prince atrany taorian'ny savorovoro momba ny fifidianana izay ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety niroso tamin'ny fifamindram-pahefana ihany ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety teo aloha Gérard Rakotonirina sy ny filoha vaovao Monica Rasoloarson tsy mandray fahavalon'ny birao vaovao hitantana no ZM izahay hoy Gérard Rakotonirina na dia tsy resy lara tamin'ny fifidianana izay natao aza tsy mampiova ny tolona sy ny foto-kevitra efa nijoroana hatramin'izay ihany koa ny fifamindram-pahefana tahaka izao ho iatrany ny tenany fitohizana ny asa fanaovana gazety sy ny fiarovana ny mpanao gazety tadio tsara fa tsy fahavaloko reo ka olona mirosaka ho fidiana tamin'ny latsaka nanaovana fandatsaham-bato andro tamin'ny fotoana iny na nitoerina iny satria misy zavatra tsy mety araka ny fieritretana azy dia ny tsy fahafahan'ny olona mirotsaka noho ny fanereny le lalàna zany hoe ny droit d'être élu droit d'être éligible zany bafoué fa rehefa nandeha moa izy aminay birao any lafitra teo aloha zay solonareo dia tsy mametraka olona n'izay raha ohatra ka hoe hoany amin'ny fiarovana ny mpanao gazety tsy hompitehan'ny olona sy ny asa fanaovana gazety raha zay ny lalanjotra eny aloha passation zany ake zavatra fomba fanaon'ny olona manakaja sy mendrika zay dia atao le izy ireo mpanao gazety ao anatin'ny cellule de crise moa dia efa nanamafy fa tsy embotra ary hiadatra amin'ny farany manoloana ny fitsabahan'ny ministera ao anatin'ny olafitry ny mpanao gazety raha tsy ahivina tokoa mantsy dia ninian'ny ministra ny serasera novaina ny lalàna mifeny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ka nanolorany io kandidat tokana io mba hahafahany mifeny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara eo amin'ny favoan'ny fahasalamana indray isan'ireo faritra ahitana trangana tazomoka ny any amin'ny tapany avaratry ny nosiny amin'izao fotoana izao saika olona avy any amin'ny faritra hafa no mitondra izany na ny antsoina hoe cas importé raha ny fanazavana ando miaratina tahirina ary manora andre malala ny folo isan-jaton'ny malagasy izany hoe manodidina ny malagasy roa tapitrisa no voan'ny tazomoka isan'ireo faritra ahitan'izany ny any amin'ny tapany avaratry ny nosiny raha ny antotanisa ny taona 2024 mahatratra 327 no voanjany tao antsiranana faharoa raha 377 ho antsiranana voalohany ny taona 2024 kosa 790 ny trangana tazomoka tao antsiranana faharoa
ary 577 tao an-tsiranana voalohany. Nisy maty 7 kosa tao an-tsiranana voalohany. Saika olona avy any amin'ny faritra hafa na ilantsoina hoe ka importé no tena mitondra ity aretina ity raha ny fanazavan'ny mpitsabo tany an-toerana. Raha ny fanazavana trany dia matetika amin'ireo toerana misy rano maloto no tsy ahitana firy ny tranga toy ny ao an-tsiranana voalohany izany. Anaty rano madio mantsy no manatody no moka. Efa misy amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana hijerevana ifotony ireo toerana tena isehon'izany. Le moka mpamindra-tazo zany tsy dia hita tsony rehefa amin'ilay tanan-dehibe ohatr'izao satria tsy velona amin'ireny toerana ireny izy fa mila rano madio vo anatodizany. Dia zay tsy dia misy le moka mpamindra-tazo zany dia tsy misy ny transmission eto an-toerana fa le cas sendrasendra hita reny zany dia araka ny lazain'ny médecin inspecteur teo hoe cas importé. Kanefa iny cas importé iny mety hitarika an'le ataondray hoe cas introduit, zany hoe cas tafiditra ao amin'le toerana. Dia zay ny anaovana surveillance hoe raha vao misy zany cas na importé hita dia andehanana anaovana fanadihadiana eo amin'le toerana hipetrahan'le olona io sao dia misy moka mpamindra-tazo ao. Dia zay le investigation autour d'un cas zany amin'ny entomologie. Hatramin'izao aloha araka mbola médecin inspecteur teo fahatelo taona mahery zay ato amin'ny Degoville tsy mbola nisy cas introduit fa cas importé foana no hita. Mandray anjara mavitrika ary isan'ny tena miantoka ny ady atao amin'ny tazomoka ny fanjakana amerikanina amin'ny alalan'ny tetikasa USAID Access. Fa matsimbola mitentina 20 tapitrisa natokan'izy ireo hiatrehan'izany. Ankoatran'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, tetikasa maro no tanterainy USAID anoerana ny tazomoka toy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, famatsiana fitaovana sy fanafody, eo ihany koa ny fanomezana fampiofanana ireo mpisihatra eny fotony. Ny lafo mavaon'ny toe-karena dia nisitraka fanampiana avy amin'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana na ny bada androany ny orinasa eto Madagasikara. Tetikasa izay aharitra hatramin'ny volana Desambra 2024. Anisy araka izany ny fampahafantarana ity tetikasa ity teny Anosy tamin'ity androany ity. Jessica Miray sy Andra Kotomalalary no nitatitra amintsika ny antsipriany mikasika izay. Saika nisedra olana avokoa ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana hatramin'ny taona 2024. Mbola miaina ny krizin'ny Covid-19 hatramin'izao. Isan'ny aina faty antoka hatramin'ny 100 isan-jato izao eo misehatra ny fizahantany, ny varotra sy ny fitaterana. 17 isan-jato ny amin'ny orinasa kely teto amintsika no voaterina najanona mpiasa tao aminy. 13 isan-jato ny orinasa kosa no voaterina nakatom-baravarana mihitsy. Manoloana izany, nanome famatsim-bola ho an'ny orinasa eo amin'ny sehatra rehetra eto amintsika ny BAD na ny Banque africaine de développement. Famatsim-bola mitentina hatramin'ny $4 ka orinasa 300 manerana ny nosy no hisitraka azy. Orinasa voakasika ity tetikasa ity dia ny orinasa izay avy amin'ny sehatra rehetra ka manana eritreritra hoe mivoatra sy ielebe. Ny sehatra rehetra dia concerné daholo ary ny faritra rehetra dia voakasika ity tetikasa ity daholo. Ny critèrany dia eo amin'ny roa taona aloha hoe efa niasa nandritra ny roa taona aloha ilay orinasa. Faharoa eo amin'ny lafin'ny chiffre d'affaires zany hoe mihoatra ny 40 millions d'ariary. Fahatelo eo amin'ny isan'ny olona ampiasaina mihoatra ny 5 fa latsaka ny 100. Fahaefatra na izy orinasa efa formel na izy orinasa izay manana engagement izy zany hoe izy se formaliser ao anatin'ity tetikasa ity. Mandritra ny roa taona ny faharetan'ity tetikasa ity, miainga hatramin'ny fampiofanana ny famatsim-bola hatrany amin'ny fanohanana ny tetikasa izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany. Vaovao fampianarana indray dia trano fianarana iray misy efitra roa ao amin'ny EPP Besisika Cisco Port Berger no mitafy lanitra vokatry ny fandalovan'ny rambonahitra na ny rivo mahery tany antoerana ny farany herinandro lasa teo. Tsy mitafy araka izany ity trano fianarana ity ankehitriny. Etsy andaniny misy fotoana migaingaina nefa ny masoandro. Eo ihany koa ny fahatongavan'ny rotsakorana tatoato. Miandrandra ny tompon'andraikitra araka izany ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpianatra
ao amin'ny EPPB sisika manoloana izao voina mahazo azy ireo izao. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena no antsika manohy ny fiarana amin'ny ity hariva ity. Mihamafy ny fiantraikany fiovaovoan'ny toetr'ny andro maneran-tany, misedra olana goavana ary tandondomondoza amin'izany ihany koa ireo biby samihafa toy ny mitranga ao Kenya sy Tanzanie amin'izao fotoana izao. Ando miaratina sy tahirinena. La vie sauvage en Tanzanie, au Kenya est menacée par le changement climatique. Efa mizaka ny vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro ary tsy afabela amin'ny fiantraikan'izany ny firenena maneran-tany ankehitriny. Ankoatra ny akondratsy eo amin'ny olombelona, tandindondoza ary mizaka ritserany ihany manoloan'izany ihany koa ireo biby isan-karazany toy ny mitranga ao Kenya sy Tanzania amin'izao fotoana izao. Raha nambara ny vondrona mpiaro ny tontolo iainana izay mandinika ny fifindran'ny bibidia noho ny fiovaovan'ny toetr'andro, zarara milatsaka ny orana ka mahatonga ireo tany ho maina singazana. Avy amin'io anefa no sakafo hoaniny ireo biby. Miavo ny rano amin'ireo renirano any an-toerana ihany koa dia ambany dia ambany. Maro amin'ny bibidia araka izany no mifindra monina, mitady sakafo arapaka. Tsy ho tafavoaka velona ireo biby ireo raha toa ka tsy misy ny sakafo izay tena loharanom-pahavelomany. Tsy misy azo atao intsony ho ireo mpiompy fa miandro ny orana hilatsaka sisa rano fanazavana. Manahy araka izany izy ireo fa hitera-doza ho an'ny biby ny tsy fisiany rano. Ho tanteraina afaka herinandro vitsivitsy ny COP26 na ny fioanambe miompana amin'ny fiatrehana ny fiatraikany fiovan'ny toetr'andro an'ireo Royaume-Uni. Miandrandra vokatra avy amin'io araka izany ahafahana mametraka paikady tsy hitaran'ny fahavoazana manoloana ny tranga tahaka izao. Et quant au niveau d'eau de la rivière, il est également anormalement bas. Eo amin'ny lafim-baovany politika dia manoloana ny letrezana nataon'ny ministera ny serasera nanatanterahana ny fifidianana ho lafitry ny mpanao gazety farany teo iny dia mazava ny tiany atongavana ankehitriny ho ny mpanao gazety sady mpamakafaka politika ary fidiramanandrabe fa ny ametraka ny olon'ny ministra ny serasera andrafitra ny seni na tsy prian izay avetrany ary eo amin'ny rindra-tsara etoky raha maro lahy. Mazava ankehitriny ny ambadika sy nitetika ny ministra ny serasera tamin'ny letrezana nataony tamin'ny tsy maintsy nyrosona tamin'ny fifidianana ho lafitry ny mpanao gazety dia ny ametrahany olony andrafitra ny seni ho hiarifidy ramanandrabe. Fantatra matsy fa efa laza ny filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety vaovao. Izy ireo indray no anao fifidianana izay solotena ny mpanao gazety andrafitra ny seni raha toka efa navita sy efa nanohitra ny anarany Marc Antoine ny ho lafitry ny mpanao gazety teo aloha no tarihany Gérard Rakotonerina. Ny seni azadino fa ratsana iray goavana lehibe raha ny resaka fifidianana no resahana. Tiagaka ve zany fa inona moa zay ataontsika hoe seni, inona moa zay ataontsika hoe ho lafitra, inona moa zay ataontsika hoe président ny ho lafitra eo anatrehany mastodonte no lo compresseur ny mpitondra fanjakana amintsika amin'ny teny zao. Écrasé tout le monde eo amin'ny lalan'ny zareo. Zay io tsy tokony agagy io, tsy tokony agagy io ary na inona tenenina na inona tenenina. Zay efa ela no nresaka tamin'ny présidentsika Gérard ny teneniko eto hoe ohatra no cause perdue any atsika raha ohatra ka fomba fijery ny fomba mampanao ny reto mpanao politika reto zero zava-misy amin'izao fotoana. Raha ohatra fotsaka hoe ny tena situation misy réel ny jerevana eto amin'ilay firenena raha iza minisa serasera izany na monsieur Teliara zany dia efa tsy tokony ataony intsony fa tonga dia manimba le image ny tontolo politika izay na ny président ny république na ny vady président république na reo ministre vehivavy retsaretsa dia tonga toatrany maloto azy noho ny ataon'ny olona anankiray. Ka zagagitsika menakavy, zagagitsika zany tsy midika hoe iraviravin-tanana, zany tsy midika hoe mitoyntolona fa ny olona dia izao ny fizirizirina ametsaka zay situation zay, ny fizirizirina hitazona zay zavatra zay ao anatin'ilay tontolo politika sy ny asa fanaova gazety. Mino ve anareo fa ilama fotsiny amin'izao io, mino ve anareo fa hipetsaka fotsiny amin'izao ny mpanao gazety. Azadino fa amintsika miteny zao efa mandeha ny signal fort any ivelany eto Madagasikara rehetrarehetra hoe misy finiavana tia ametsaka dictature amin'ny asa fanaova gazety
eto amin'ity Madagasikara ty. Tsy maintsy isy akony lehibe eto amin'ny firenena aorian'ny fifidianana izany tranga izany raha ny fanazavana. Ny fizirizirina amin'ny zavatra tahaka izao de mahatonga sahady ny olona iraviravin-tanana amin'le resaka fifidianana. Mbola tsy manomboka le fifidianana de fa misy mangalatra verline pery aloha ery normal kosa raha ohatra ka hoe misy fiatraikany zany tsy maintsy misy fiatraikany fa ny fiatraikany ho kely sa ho lehibe ho goavana sa ho bitika hitarika any amin'ny fahatsara-javatra sa hitarika any amin'ny fahampitehana sy ny korotana ao anatin'le firenena ny mpitondra ny tomponantoka sy tompona andraikitra amin'izay. Te ametraka ny olony isaky ny rafitra rehetra misy eto Madagasikara ny fitondram-panjakana ankehitriny. Efa manana maro anisa eny anivon'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndoolona. Efa ny mpitondra ny manana bentanana maro anisa manerana any Madagasikara ary efa miloko orange avokoa izay jerena rehetra saingy tsy mbola vita ny fitondrana any rajoelina hatrany ny manafaka ny fahatram-bahoaka fa vao mainka aza miamledika hatrany ny vahoaka malagasy. Izay ilay manam-pirofo nambaram-panohitra hatramin'izay fa tsy faiza mitantany ny filoha ankehitriny no anton'izao fantrana lalina manjo ny vahoaka malagasy izao. Famitaraina kosa ireo ben'ny tanàna avy any ambanivohitra tonga maka Bokonomby ao amin'ny trano prity nasionaly noho ny tsy fampindreo taratasy mivoaka ao amin'ity ivo-toerana ity. Miteraka fimenomena sy fahasorenana ho an'ireo ben'ny tanàna araka izany ity tranga ity nantsipirina izay avetranary mbola eo amin'ny sary sindratsary ny tokora marolà hatrany. Tsy maharaka ny fanontanana ny Bokonomby ao amin'ny trano prity nasionaly etsy Analakely raha araka ny fijoroana vavolombelona natao ny ben'ny tanàna avy any Ambohitrambo. Ny tombo mantsy ny isan'ny taratasy tsy maintsy ilaina mandrafitra ny Bokonomby ka izay no anton'izao fikorontanana izao. Izay milahatra Bokonomby ny olana zany tsy maharaka le boky amin'izao fotoana. Misy aminay ben'ny tanàna maro efa nijanona 3 andro 3 jours teto tanàna tsy mahita tsy milahatra tsy mahazo Bokonomby. De lasa miverimberina foana zany izy de tsy hita hoe inona ny tokony atao fa de tena tsy maharaka le Bokonomby amin'izao fotoana. Ny fanazavana atao zany hoe tsy lasa ny ampy le boky. Lasa ny ampy le izy de tsy afaka tsy mafia le filana tadiavin'le commune zany izy am'izao satria lasa niakatra lasa taloha anankitelo de am'izao lasa efatra izy am'izao de tsy mafiana an'izay le commune. Lasa sahirana zany zay ben'ny tanàna maka le boky amin'izao fotoana. Za zao tamin'ny 10 zao tonga teo de tsy nahazo. Za aloha zao androany zao tonga de zay mbola tsy nahazo de miandry rapitso. Raha araka ny vaovao azo toerana hatrany de nisy tamin'ireo mpiasan'ny trano prity nasionaly mihitsy no nanamafy izany tsy fanarahana ny fanontanany Bokonomby izany. Miteraka fikorontanana ho an'ireo manandrara ao amin'ity trano prity ity ihany koa izao tranga izao. Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny toetra rahapirenena sy ny fomba fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny androany. Ny mpanao politika Emile Ratefina Nahary nambarany fa Madagasikara mihitsy no tsy fantatry ny mpitondra ankehitriny ka mahatonga ny firenena ho latsaka ankaterena tahaka izao. Anjava-Andriamaefa sy Mathieu Prince. 3 taona latsaka nitondrana ny firenena izay ny filoha rajoelona. 3 taona latsaka nampikirosofana ny fiaina ny vahoaka malagasy. Ary 3 taona latsaka nampena ny vahoaka tao anatin'ny fampanantenana bokaty. Raha tsy aivina tokoa mantsy dia marobe ireo viana sy velorano napetraka ity fitondrana ankehitriny ity nandritra ny fampilezan-kevitra. Samy nanantena ny maro tamin'izany fa ho avitry Madagasikara rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny tenany. Efa ho 3 taona nefa izay no nitondrany ny firenena. Aiza ho aiza i Madagasikara, firenena voasikajo mahantra indrindra maneran-tany. Ka eo anatrehan'izay amin'ny tontolo ankapobeny dia tsy nivonona ary tsy mahay mitantana firenena ilay filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy hay ny lahara-pahamena ohatrany hoe tsy Madagasikara na i Madagasikara mihitsy ny tsy fantany fa ohatrany hoe firenena hafa ve ny tantaniny fa tsy fantany hoe inona ilay zava-misy ny tokony ho atao eto amin'ilay firenena atao hoe Madagasikara, ilay malagasy ato anatin'izany Madagasikara zany mety tsy fantany akory. Matoa izy manao zavatra tena ivelany tokony ho ataon'ilay vahoaka malagasy, ho atao ho an'ilay firenena. Ny priorisation zany, ny priorité zany tena tsy mipetraka mihitsy ao anatin'ilay izy. Za
tsy manome tsinona zany le membre ny gouvernement reo nefa natanteraka ny vina ny filoham-pirenena fa ilay filoham-pirenena mihitsy no mety tsy fantany izay tokony ho atao eto amin'ny tany sy ny firenena raha isika ohatra fotsiny hoe andao asina téléférique eto Antananarivo renivohitra efa niaina amapolo taona ny tany ivelany fa zany téléférique zany nandehanako azy rehefa andeha eo ary amin'ny neige ary amin'ny falaise mba andeha hitsidika an'ireny toerana tsy misy lalana reny no ampiasaina an'izany any amin'ny fitsangatsangana zany any amin'ny fitsidiana an'ireny fa tsy natao mihitsy zany hoana eo an-tanan-dehibe ka hoe io no analana ny embouteillage zany raha isiko ohatra fotsiny 150 millions de dollars ny trosaina momba n'izany fa firy isan-jato ny vahoaka malagasy tsika 26 millions zao firy isan-jato ny vahoaka malagasy no misitraka an'izany zavatra tsy nisy tao anatin'ny 80 taona tokoa no mitrangy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao saika nahitana grevy sy fitokonana avokoa ireo sampandraraha maro samihafa eto amin'ny firenena ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta nahitana dosie maloto lasa tantely afadrakotra ny harem-pirenena malagasy ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra ny vola malagasy nefa tsy mitsaha mitotongana tena iny mpitondra ankehitriny tokoa ve ny mitondra ny firenena amoana didy fampisamborana iraisam-pirenena kosa ny prime ministre teo aloha Jean Ravenarivo hoy ny avy eo anivon'ny PAC na ny pôle anticorruption asazy miatra 5 taona miampy ontra 100 tapitrisa ariary no didim-pitsarana na voakan'ny PAC na ny pôle anticorruption azy vokatry ny tsikombakomba fanodikodinam-bola atao anatin'ny CNAPS famalona ny fanaparitana vaovao mivoy adipoko sy fanavagavana ary ny fanaratsiana izay atao amin'ny anarany antokotim sy ny filompanorona ny antokotim ao anatin'ny tambajetra tserasera Facebook dia tsy mankasitraka ary manameloka tanteraka izany fihetsika izany ny antokotim na ny antokotiko Madagasikara raha ny fantatra matsy dia tsy mpanarady no mivoy ireny satria tsy ao anatin'ny sotoavin'ny antoko ny fomba fiteny tsy mendrika tahaka ireny afa tsy misy tsy mitaraina amin'izao fotoana izao manoloana ny fidanga ny vidim-piainana eto Madagasikara fampanantenana hatrany no ataony fitondram-panjakana malagasy toy izao kosa ary ny valiteny ministry ny indostria ny varotra ary ny fanjifana Jessica Miraisy Andry Rakoto Malala samy mahatsaro ny kabarin'ny filoha angamba isika dia ny filazany fa manome 3 andro ny tompona andraikitra hitondra vahaolana manoloana ny fidanga ny vidim-piainana sady aloha dia fampetraka ny fanontaniana fa izy anga tsy tompona andraikitra tsy izy ve moa ny tompona andraikitra voalohany eto amintsika ny mahafiloha azy ilay 3 andro ihany koa ty 3 volana tsy mety tapitra midangana ny vidim-piainana mitotongana ny fahefa-mividy dia hoy ny ministra tompona andraikitra raha nanontaniana mikasika izay fisakarany vidim-piainana izay ihany koa zao mividin'ny gaz efa niresaka tamin'ny orinasa mpanjary ianao mbola tsy nidina mividin'ny gaz hatramin'izao aiza ho aiza ny fifehezanareo ministera an'izay fiakaran'ny vidim-piainana izay ianao ihany teo anisan'ny laza hoe miakatra ny vidin'ny vary sy ny ciment aiza ho aiza fifehezanareo ny vidim-piainana eto Madagasikara izay ka efa niteneniko sio anam'izay efa nijerentsika hoe ho jerentsika malaky aingana ny fiavinina reny vidim-piaina vidina entana misonitra reny mbola mikaroka vahaolana ihany hatramin'izao tsy hita tao anatin'ny 3 andro zany le vahaolana akoatra ny entana fampiasan-davanandro dia nahitana fisakarana ihany koa ny vidiny entona fandrehitra ny voalohany ity volana ity raha 5,5 ariary ny vidiny 7 kilao tamin'ny gaz teo aloha dia niakatra 509 ariary izany amin'izao 2,7 ariary kosa ny 2,40 kilao teo aloha dia niakatra 4,9 ariary efa nisy ny fisionana teo amin'ny ministry ny indostria sy ny tale jeneraly ny mpananjara gaz ny voalohany volana Oktobra teo saingy mbola tsy nahitana fidinana aloha hatramin'ny androany ny vidiny gaz tsy izao indray ny fanazavan'ny ministra efa ndiresahako izy iny averiko eto angambany mba ho rentsika tsara ny zavatra anseho ny 30 septembre dia niresaka teo amin'ny réseaux sociaux ny DG ny directeur général ny administrateur général ny Vitogaz fa laza izy fa apiakatra vidin'io gaz io ny apitso 1er octobre eo amin'ny réseaux sociaux tsy napa tsy officiel tsy resaka communication officielle ohatra ny ataontsika zao fa teo amin'ny réseaux sociaux nylazay ny apitson'iny dia ny convoqué napiantso azy rehefa napiantso azy dia niresaka tamiko izy hitanareo ngam'izany tao amborao dia fa nifanaraka fa dia hoe mifanaraka aloha ny ministère
sy ny vitogaz satria izy ireo a tsara ho fantatrareo tsy ampeny-bolana fito volana zay a de efa men'ny fanjakana eo amin'ny taxe à l'importation 20% taxe tamin'izany fotoana de nahena 5%. Raha ny sitsiny izany a raha mifanaraka tsara amin'ny fanjakana vao manonotra ny vidin'ny gazy. Zay zavatra nisy zany. De efa niresaka tamin'izay fotoana zay mazava tsara mihitsy hoe oka aloha ny fanovana ny prix io satria vao avy ny bénéfician'izany ianareo ka tokony resaka tsara aloha ny ministère sy ny vitogazy 48 heures tao aorianany iny de nasondrony any ny teny amintsena ny gazy. Tompona andraikitra isika sa tsy? Sa rehefa izy no manao toy izao dia hiarany sazy. Manamafy ihany koa mantsy ny ministra fa ny tsy fanarahana fifanarahana toy izao ihany koa dia tokony hiarany sazy. Reo kosa aloha zay mini mandika ny zavatra ifanarahana zay tsy mahasoa an'le vahoaka tsy mahasoa an'le vahoaka amin'ny resaka vidim-piainana de veto kosa fa tokony hojerentsika manokana ny momba an'izay misy ny sazy amin'izany amin'ny sazy ara-barotra satria zavatra efa ifanarahana tsy hoe akory hoe malalaka hoe libéraliser akory de hoe manao zay dany mikibony na hoe manao libéralisation sauvage sika fa tsy maintsy kosa misy fifanarahana tsara eo amin'izany resaka raharaha ara-barotra zany. Fa rehefa izy izany dia hiarany sazy eto amintsika tsy mbola nidina mantsy ny vidin'ny gazy hatramin'ny androany raha nanao fanadihadiana izahay. Ny tatao-ketra nefa raha 20 isanjato teo aloha dia efa nampidiny ny fanjakana hatramin'ny 5 isanjato hatramin'ny volana martsa lasa teo. Fa izy izany le tompona andraikitra to mifanilika andraikitra trany ny mpanjifa trano no mizaka ny vokany. Vaovao avy any Manakara indray malona ny trangana aitrandro atao Tanakidy andro maromaro lasa izay tena nantanteraka vohikava mahatratra ny tanora rodibe mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tany Manakara. Ny farany herinandro teo nanoran'izy ireo izany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ireo trabona. Fangisa José Lito MPS Manakara. Etsika teletaona vohikava mahatratra no ny antsoan'ny tanora RMDM ny voakany Manakara ny mba ifagnomezan-tagnana amin'ny voina izay nazo ny fokotany roy teto an-toerana dia ny fokotany Tanakidy sy Ambalavotaka izany. Vola mitentana eo amin'ny 9 ariary no voangona nandritra ny 3 andro ka izany dia navadika ho fotsimbary mba ho tonga ary sakafo sy natao lamba fitafy ary nividianana kakazo efa mira miisa 570 eo. Ny solotenan'ny tanora RMDM eto Manakara no tonga nagnatsy ireo fitaovana ireo tagny amin'ireo toerana izay nisy ireo traboin'ireo ny andron'ny zoma fa 12 ny volana Oktobra teo. Io zany fitongavana eto agnatitra n'izay zavatra zay da io ny lamba io ny vary firy tragno anareo tetoa 50 tragno tafiry da tonga eto zany da io ny lamba io amin'ny balina izy io da io kakazo samy mananganana anazy io izara zaraina mitovy io samy manangana anazy da samy mananganana anazy satria lamba mahitany misangana eo da amin'izay da mitakitra ny molotra ny faly hoe ay vao tafasangadreo no asanganinareo ny tragnonareo zavatra natako anareo hoe apisy anareo zany da samy manangana ny tokony misy anareo amin'eo izay ny raha hoe tigny plasy misy anareo amin'eo satria misy lava 4 metre da misy 3 metre io zarainareo izy asangana anazy satria amin'izay mba mihidy ny vavan'olo ndregny fazakana sy magnampy io da mety mba avokogna afara aty rô ampinanareo satria sy mbola nisy tagnano ohatran'io tetoa anareo to dia izay zany mahatonga anay eto hoe tena hoe miara ory aminareo satria da mitovy maty nazy ohatrany tony satria ny raha efa firy taogna amin'eo igny rivotra sy amin'ny 5 minitra da samy ravagna ka da zava-dehibe sy mampihetsipolo loatra izao fietsika izao hoy ireo solotenan'ny traboina raha nitondra ny teny fisaorana ho an'reto tanora RMDM reto izy ireo. Fa nitondra teny fisaorana ho an'ny voakany Manakara sy ireo nandray anjara rehetra tamin'ny etsika kosa ny filohan'ny tanora RMDM noho ny fiarahana ory sy ny toagna ary ny fitiavana izay nasehon'izy ireo. Isorana ny BDB mivahoakany Manakara izay namaly an'izao anso izay natao teo amin'ny teletaona tao satria tena niara ory tokoa niara manahelo tokoa isika matoa zao nisy zao zavatra mivengana nataon'ny RMDM zao dia isorana BDB ny association ny mpanao gazety
eto Manakara izay niarany roto nandasaka tao anatin'ny hirina dia misaotra betsaka anareo zay namana namaly niansy ampitiavana tena mahafaly ary tena maharavoravo zao zavatry nataon'ny vahoakan'ny Manakara mba hagnampina an'izao traboin'ny tanànketo zao. Tamin'ny fotoagna nandalovana ity toerana dia mbola teto amin'ny ity tragno fidiovana ity atrany anoho ny tobiany ireto traboina ireto. Efa nisy ny tragno lay izay nalefany teo anivon'ny préfecture saingy tragno lay sy nisy mpanangana ka dia nipetraposiny teo izany. Efa nandeha fairaka ihany koa ny préfecture saika angala an'io tragno lay io fa nagnambara nefa ireto vahoaka ireto fa tsy hoe akory ny tsy fitiavan'zareo ny tragno lay no antony sy nananganany izany fa ny tsy fahaizany manangana anazy. Nangataka ireto farany mba hisy tompon'andraikitra anangana ity tragno lay ity fa sy hoe hoesorina eo aminazy koa izany tragno lay izany mandra-pahavitan'ny tragnon'izy ireo. Naneo ny heviny mahakasika ny vaovao momba ny natafatsoa ny Premier ministre teo aloha Jean Ravenarivo sy ny raharaha fandroanana volamena nainga avy tany Nosy Be nisy vaovao-bahoaka Emilien Rambosalama nadritra ny fandarana miara-manonja androany tsy ampy ny fanaramaso ny sisy tany eto Madagasikara ka izany no mahatonga ireny tranga ireny. Onja lalaina ranavy manana sy tahirinena. Sadasada amin'ny fanaraha-maso ny sisy tany eto amintsika ary maro ny harem-pirenena tavavoaka amin'ny fomba antsokosoko eto Madagasikara. Mibanaka ny système Mayotte Seychelles anka efa tonga any amin'ireo nosy ireo ny volamena mivoaka antsokosoko avy eto Madagasikara vao tratra. Ankoatr'izay dia natonga resabe ihany koa ny fahafahan'ny Premier ministre teo aloha Jean Ravenarivo mivoaka Madagasikara niazo amin'ny Mayotte ary voalaza fa any Frantsa na Suisse amin'izao fotoana izao. Ity farany izay vao heloka 5 taona ary eo ambany fanaraha-mason'ny lalàna na sous contrôle judiciaire amin'izao fotoana izao nefa mahagaga ny nahafahany mivoaka Madagasikara ho hiatrany ity solombavambahoaka ity raha naneho ny heviny. Koragora ho izy mifandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana amin'izao raha ireny zava-misy ireny no jerena ary manana anjara andraikitra lehibe amin'ity fitsoahany Jean Ravenarivo ity ny mpitondra isa-tsokajiny amin'izao fotoana izao. Raha tena petraka marina resaka hoe fiarovana ny sisy tany amin'izany rehetrarehetra zany satria zany rehetrarehetra zany ane ny Premier ministre nandeha nitsoka zany tena tafiditra anatin'izany ministry ny fitsarana sy ny firongony rehetrarehetra hoe satria ny maninona ny antony Premier ministre zany de raha ny eny de hoe sous contrôle judiciaire zany de tokony anao présence isan'andro mandeha amin'ny tribunal ny Premier ministre teo aloha tsy amin'ny maha Premier ministre teo aloha tao no andehana teo fa amin'izy tamin'ny miaraka nanodikodina raha ny fitsarana teo nodikodina volany knaps de tafiditra amin'ny resaka malversation financière efa tamin'ny fitondrana tetezameta nanomboka zany zavatra zany tamin'ny 2010 tany zany zavatra zany nanomboka de tokony andeha isan'andro izy se présente eo mpitsara hoe tia fa le olona tsy nandeha tany de le olona tsy hita atao amin'ny fitsarana le olona efa nahazo visa telo taona de tsy goragora tsy mandeha am'izay izy ary ataoko hoe misy hoe complicité en olo eo mihitsy nyty zavatra tia ary mety hoe anakonana le fahorin'le malagasy am'izao fotoana zao mba tsy anatabany gaza de créena indray izy zavatra iny. Ankoatr'izay volamena 2.5 kilao ihany koa nentin'ny samby iray ny ainga tao Nosy Be tamin'ny 12 Oktobra lasa teo no sarona tany Seychelles ka teny ampivoan-dranomasina noho ny raisin'ilay samby ireo volamena ireo. Nifantoka betsaka tamin'ny tontolon'ny toe-karena sy ny fizahantany ny votoatin-dresaka atao anatin'ny fandarana dinika teto amin'ny MBS omaly nitondra ny fomba fijeriny mahakasika izany indrindra ny mpahay toe-karena Falery Ramakavelo Ando Miaratina sy Tahirinena. Fanohitra amin'ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny toe-karem-pirenena ny sehatry ny fizahantany sy ny fitrandrahana. Raha ireo no tsy mandeha araka ny tokony ho izy, sarotra ny anarena na ny mety ho fiatraika anjandry. Hita nandritra ny fikatona ny sisy tany Madagasikara, nandritra ireny fiboana ireny mantsy, fa sy mba ary tsy nitsahany totongana ny toe-karena malagasy. Nisy ny tombana nataon'ny mpahay toe-karena mahakasika izany. Simba ny ekonomia antsika tao anatin'izay herintaona izay. Hita zava-misy mihitsy hoe betsaka ny entreprise sahirana, misy mihitsy ary voatery nikatona, betsaka ny olona very asa. Hitantsika io zao Hermad dia anisan'ny société tena sahirana mihitsy ny antony mahasahirana ny Hermad eo moa ny efa zavatra nitranga teo aloha fa anisan'ny tena ny antony nahatonga andreny de tsika nikatona le nakatona amin'ny frontière. Donc le manakatona amin'ny frontière misy conséquences ngeza be mihitsy amin'ny économie le izy ary zay indrindra mahatsara hoe tena mila sokafana le izy satria
raha vao tsy mitandransika fotrany hoe entin'ny fahatahorana fotsiny vao mainka alozana zavatra mitranga io moa zany toe-karena tsy vitany hoe mandeha fahitana fotsiny ianao na hoe mandeha manao conférence call marina efa manao conférence call ianao fa hafa ihany le mifanatry tava donc ianao rehefa manidiny frontière tsy vitany tourisme fotsiny no mikatona fa ny resaka investissement ny resaka commerce na resaka éducation amin'ny ankapobeny de mikatso daholo. Pakiady matotra sy mahomby mipaka mivantana amin'ny tsirairay avy indrindra ny tanora no tokony amafisina bebe kokoa ahafahana manarina ny toe-karena. Tafiditra ao anatin'izany fampirisihana sy fanampiana azy ireo hiditra eo amin'ny sehatry ny fandrarana ka amorona asa. Tsy latsa-danja fa lehibe indrindra ihany koa ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly raha ny fanazavana trany. De encouragenandreo tanorantsika ireo mba hanao fandrarana de tokony hoe le corruption mihitsy ileo atao zay anafonana azy. Tsy miteny akora hoe aenana satria rehefa enana io kely ohatrany hoe de itombo foana fa tena hoe atao zay mba hoe anafonana azy tanteraka eto amintsika. Ny faharoa ny fahitako azy de formation mila formena zany ny tanorantsika na ny olona raha misy tianao reconversion de formena izy asotro zao fanaovana azy formena izy amin'ny fomba fitantanana orinasa formena izy amin'ny fomba hoe fanaovana marketing etc. Ary ny fahatelo de ny resaka financement io koa zany na ny fanjakana io na ny privé de tokony ametraka ohatrany hoe karazana banky tsy karazana io zany fa banque mihitsy mifacilité amin'ny resaka investissement amintsika miteny zao mantsy ny banque avy hoe vao manangana entreprise ianao tsisy banque financier anao zany mihitsy. Ny farany moa zany de ny hoe facilitation amin'ny resaka commerce mihitsy ao anatin'izany amin'ny resaka amin'ny resaka droit de douane hoe mba tena mandeha tsara ny importation sy ny exportation fa tsy ohatrany hoe ndraindray ianao rehefa manao exportation tsy fantatro intsony azo atao sa tsy azo atao ty ohatrany exportation ana volamena zao tsy intsony azo atao sa tsy azo atao raha azo atao de iza manao anazy. De ny fanadadiana inakoary tompoko lasy sy tompoko vavy ny entiko manakatona ny fotoana ny fampirahalamba-bao tamin'ity androan'ity soraiky anao nanaraka izany hatramin'ny farany azadonona fa tahaka ny mazatra de ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aorin'izao fampirahalamba-bao izao aorin'izay kosa no anarahinao indray ny fandarana ao namariny ary ny oronan-tsary indray amseho atotry ny MPS anao amin'ity arina ity de mitondra alohateny let's be cops ny sampana fampirahalamba-bao de mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy.